Ny olona tsirairay avy dia ho forcena hanana an'izay identité digitale zay ary dia zay no vaovao nitranga tokoa tamin'ny fa 4 volana septambra 2024 hoe obligatoire ny hananany tsirairay avy an'izay identité digitale zay raha tsy manana an'izay ianao izy dia tsy afaka no antsoina hoe mponina ny firenena Angleterre zany. Apatsevina fa famina ny lehilahin'Andriamanitra roa taona lasa zany tamin'ny 3 septembre 2023 hoe forcena ny olona ozy izy handray an'io identité digitale io dia mody teny izy hoe ho an'ny fiarovana zany tsy analyse an'izay no ataoko eto fa iteny anao fotsiny hoe efa ho avy izay fotoan'izay dia ny premier ministre tao amin'ny firenena Angleterre mihitsy no niteny an'izay hoe obligatoire ho an'ny mponina ao Angleterre zany manana an'izay identité digitale izay tsy afaka miasa ozy izy ny olona raha tsy manana an'izay identité digitale zay zavatra tsotra kely ozy izy nanaovan'zaroan'izay nampaherezany fanahy masina UB Angel milaza ny vaovao mialohan'ny gazety rapetso.